Antsasa-manila ny mpianatra vao afaka baka teo no misafidy ny hiditra ety amin'ny Université n'Antananarivo, Université Mpanjakana, tsy misy saram-pianarana, diplôma azo antoka. Ireo no antony isafidianan'ny mpianatra azy. Fitiavana, iray amin'ireo misafidy ny hianatra ety, sampam-pampianarana lalàna no safidiany. Safidy izay avy amin'ny torohevitry ny ray aman-dreniny. Ny filière ataoko droit dia tatanay sy nenay safidy hanao an'ilay droit. Satria zako tsy haiko izay angamba ny fantany fa mampety anahy dia arahako. Nananeritreritra any aho hanao hôtesse de l'air fa zareo tsy manam-bola. Fa ozy aleo manao droit dia makany amin'ny fanjakana. Ny taranja mifototra amin'izany toy ny tenim-pirenena no tena nanavanana azy tany an-tsekoly. Androany izy no nandray an-tsoratra ny fepetra rehetra ahafana mandray anjara amin'ny fifaninanana hiditra taona voalohany amin'ny sampam-pampianarana io. Toa azy nandray an-tsoratra teto ihany koa i Bary, baccalauréat tamin'ny taona lasany azy. Efa mpianatra taona voalohany ety amin'ny anjerimanontolo ihany izy, saingy nisafidy ny anaraka fampianarana hafa. Mba te hivelatra amin'ny fomba malagasy satria za malagasy. Dia mba te hivelatra amin'ny malagasy eto Madagasikara zany ny tanjoko amin'ny anaovako malagasy. Dia za manao siantifika any fa zany hoe mba hivelatra be fotsiny ato amin'ny sevoaka ato hoe tiako mba haiko le filière malagasy zany dia zany nanaovako an'ilay izy. Tiako amin'izao lasa mpanoratra any Rinany ohatra. Efatra herinandro sisa no anomanan'ireto ankizy vao afaka baccalauréat ireto io fifaninanana io. Izany hoe ny 7 ny volana Novambra izao no tena hiatrehana ny fifaninanana hidirana taona voalohany ety amin'ny anjerimanontolo.